Aleluia dia amin'ny fifaliana lehibe indray ravana malala no iravana antsika amin'izao fotoanan'io izao a. Fa indray moa hitanao tratran'izao androandroany izao ianao a, miaraka aminay eto a anatin'izao fandarana vavaka fiambenana zay rahanao amin'ny fandarana andramoka izao a, ny aki radio a, ny aki media a, ny mpikambana anatin'ny vavaka fiambenana, indrindrindrindra ny groupe zay maresy a zay miaraka aminay a manontontosana izao fandarana izao isan'andro isan'andro a, miaraka amintsika eto ka dia fiadanà tompony eo amintsika tsirairay avy a. Dia amin'ny fifaliana no hanonona ny fahasoavan'Andriamanitra ho hipaky ny tokantrano tsirairay avy a amin'izao fotoanan'io izao. Dia raha androany no vao tonga eto dia faly aho miarabanao ary tetenanao hoe tsy tongatonga fotsiny teto ianao fa misy antony manokana nitondran'Andriamanitra anao a eto amin'izao toerana izao ka dia maharitatra amin'ny farany isika rehetrarehetra. Hiaraka moa tsika amin'ny adiny ray sasany latsaka eo a, ivavaka tsika, hihaino hiritsika, hihaino toritentsika, hihaino famelabelarantsika, mbola hivavaka koa tsika ary hivavaka ho an'ny firenena. Dia matoka fa tsy maintsy ahery ianao raha miala eto, tsy saka nidiranao teto ny voanao eto a. Dia ho tahian'Andriamanitra ilay tsika tsirairay avy. Raha ohatra koa ianao efa paketo a, takan-drianabavy aina izay niditra voalohany teto Eliana miaro ny aina, dia tahiany Jesosy ihany koa nareo ary faly foana izay ho ahitanareo a. Ranabavy Erikaraka, Rodine Marie, Jaotina Tavita Soy, Asnara-Nevarsan, Marie-Jo, Tsiry Amboara-Miel, Ianjaska Patitsy, Zina-Théoda, Emile-Lovely, Rasoa Herniana, Marie-Jo, Maholy Faly, androany vitako teto zany Maholy Faly zany a, tahiany Jesosy a. Rolly-Anisa, Mama Valtina, Ianatra Nirina ihany koa tahiany tompo a, Mibakay, Itody Raoniso, Berthe Sava, Zina-Théoda, Marie Rafy, Soameva, efa mampite hoe kipotra hoe tenenina fotsiny efa ao zany ry Angela io tiana malala sery Asnara-Nevarsan sery Verselina, Naira Keron, Aimé Lovely, tiana malala efa narabaiko teo a, Tiana Rakoto Arzaka, Olgara Jamadimby a, iza koa Fleur, RSF, Ando Nirina Suzelle, Felana Rakoto, Robin Full of Grace, Olgara Ranoroso, dia Soa Irina Razay Arso, Olga Ranoroso, Yama, Stéphanie Ontsoravaka Rajonarso. Ay ny invité olona Maholy Faly, saotranao, mahafinaritra zany. Tery Albenja, raha manao ohatr'izany daholo tsika dia maro ny olona andeha filazantsara. Domona Kotsmanina, tonga soa indray a. Dia iza koa zay mbola tsy voaravako ngamba. Mami, tahiny tompontsika rehetrarehetra, halleloia. Androany tsika araka amina ekipa otrinomaly ihany a, dia ekipa mahafinaritra ihany koa ny araka amintsika androany. Androany a hivavaka fanombohany rahalahy Tojo avy any Allemagne a, dia androany nitondra ten'Andriamanitra eto mbola avy any Allemagne ihany koa fa tsy Jonathan fa olona vaovao be a, halleloia. Androany nareo vao toriteny voalohany zany atao hoe anabavy Rolly-Anisy, androany izy nitondra ten'Andriamanitra voalohany eto. Dia mino aho fahampahery anao a, izany ten'Andriamanitra zay hoentiny anabavy Rolly-Anisy avy any Allemagne a. Dia androany hivavaka ho an'ny firenena avy any États-Unis a ranabavy a Marie-Jo, ka dia tahiany Jesosy daholo ary tsika rehetra dia manasa anao zay maharitatra amin'ny farany a fa ifampahiritsika. Mino ny zavatra rehetra zany daholo tsika hivavaka ho an'ny firenena fanombohana. Tahiany tompo rahalahy Tojo a, hivavaka ho an'ny fanombohana. Tahiany tompo rahalahy Tojo. Tahiany tompo Astera, dia tahiany tompo koa tsika rehetrarehetra zay tonga amin'izao vavaka fiambenana zao, dia hiaraka hivavaka tsika. Ry Andriamanitra rainay io, rainay inay be. Saotra Andriamanitra fa tonga eto indray izay misaotra satria noho ny fitantananao Andriamanitra dia vita somatsara indray ny tontolo andronay androany na dia atao ry Andriamanitra ny zavatra nandrerandreraka, atao ny asa, atao ny mianatra, atao ny maro isan-karazany ny adidy. Fa izao Andriamanitra tapitra zany, fa eto indray ny Andriamanitra hihaino ny feonao. Dia mitenena Andriamanitra, tendreo ny lehilahy mpanomponao izay tondra ny toriteny, izay ao pastera Melabelatra, eo ny vavaka ho amin'ny fanombohana firenena dia inganeo hosory mihitsy Andriamanitra mpanomponao tena hipaika. Any am-pony tsirairay avy Andriamanitra ny afatra anao aniry, avy 10 eny, avy 100 eny, avy 200 eny Andriamanitra. Inganeo tany lona ka andriny teninao Andriamanitra ny fony tsirairay avy. Dia takofony rano Jesosy Kristy masina Andriamanitra, ny connexion mba handeha somatsara. Dia devolosina sandraitra Andriamanitra dia inganeo tsy anakery, tsy anam-pahefana eto Andriamanitra, tsy afaka hikipy, tsy afaka hinana na dia voa anankiray fafeto ary Andriamanitra fa tena hoe ho anay tsirairay avy, ho anay zanakanao malalanao Andriamanitra nanokananao an'izany teninao zany, teny fampahirezana, teny
mahafinaritra Andriamanitra zay miloko ny vavanao dia mahasoa anay avokoa. Za malala hevitra averinareo dia hevitra hitondra fiadanana, ka hitondra fiadanana ianao Andriamanitra dia ho raisinay midanadana zany. Sokafinay ny tananay handray an'izany fiadananao zany Andriamanitra. Dia misaotra ny masina tsara indrindra voninahitra dia hoanao sandratana dia hoanao raha nisy tsy voatoan'ny vavaka Andriamanitra dia enganenao ny anatanteraka zany amin'ny famondratonao lehibe sy mahagaga. Tinainao Andriamanitra. Aleloia. Amen. Aleloia, nisoratsika an'Andriamanitra izany vavaka fanomboana raha latody zany tahiny tompo ianao dia mankasitraka atsika rehetrarehetra izay mbola voaniditra ihany koa Itrosila Ivsa, itody Raonso, izavy ny ao ohatrany misy olona hafa miditra saingy tsy hitako ny anarana dia tahiny tompo ary dia mahereza isika rehetrarehetra. Iany tenin'Andriamanitra tsika orinan'ity iry ity sendra be tsy tahiny Jesosy erikaraka eo anarabaiko teo dia andao ataontsika ty raha mahafinaritra be ty hoe tantany ny dia. Aleloia. Andao tsika tena amin'Andriamanitra hoe tantany ny dianay Andriamanitra. Mila an'izany tsika, mila an'izany ny malagasy ndao ary ao aorinan' ty ry ty tsika eny tenin'Andriamanitra ka dia miomany ianao amin'ny baiboly amin'ny stylo amin'ny taratasy ihany koa fa eny tenin'Andriamanitra isika mahereza are ndao ary.
Halleloia. Tatana ny dianao ny Andriamanitra dia ho tain'Andriamanitra le isika tsirairay avy. Mahafinaritra be ny irina miafanampahiranao zany iry zany fa ila tena anisan'ny mahakasika fo izy iny ary tokony isika rehetra dia angataka ambota-tanin'Andriamanitra ny diantsika. Halleloia. Da hoatsika iro tenin'Andriamanitra avy hatrany ndao mpandrotsika anabavintsika Rolly04 avatsy Allemagne mbola tsy misy sary moa tsika androany no ny antony manokana fa isy sary ihany tsika rehefa aoriana kely ao. Halleloia. Andao aloha tonga dia mpandrotsika anabavintsika ary hitondra tenin'Andriamanitra raha anabavintsika Rolly04 avy any Allemagne dia menofinaritra ianareo dia aorianany ity hitoro teny ity hiverina eto ihany ivaitso arabaina ianao androany vao hitanao teto ngambany Sandrine Erika efa hitako eto foana Yama moa efa ho foana voarabako daholo ngambany tsika rehetrarehetra. Halleloia. Domona Kotsmanina io neny fa hitoro teny Halleloia. Dia mino fampahery daholo nareo ampahirinareo tsika rehetra izy ao anatin'ny toroteny ndao ary zay ny oela fa lasa arytsika eno ny tenin'Andriamanitra iny tompo ranabavy Rolly anao ny fitenenana. Tahiny tompo ary tsika rehetra iara-maky sy iain'ny tenin'ny soratra masina ary isika ny teny izay angalantsika fananarana androany dia hoenitsika ao amin'ny Salamo 7:100 Salamo 7:100 vakitsika eo amin'ny 1 izany ka faranantsika eo amin'ny 5. Rehefa hitatsika teny soramandry eo ambony izay miteny hoe fiderana an'Andriamanitra noho ny fahatsarany sy ny famindrapony. Rehefa hitatsika izany dia hiara-mamaky amin'ny anaran'i Jesosy tsika. Misaorany Jehovah ary fanaiko ary izay rehetra ato anatiko misaorany anarany masina. Misaorany Jehovah ary fanaiko ary iza misy hadinoinao ny fitahiany rehetra izay mamela ny eloko rehetra izay manasitrana ny areretinao rehetra izay manavotra ny ainao tsy hidina ny andavaka izay manarona ny famindrapo sy fiantrananao izay mahavoky ny vavanao ny fahatandranao mody indray toy ny an'ny voro mahery. Eny ary havana izany teny izany dia teny avy eo amin'ny soratra masina izay angalantsika fananarana androany. Dia aoka raha izany teny izany no raha tsika dia hoe aoka itsika rehetra samy misaotran'i Jehovah noho ny famindrapony noho ny zavatra rehetra izay nataony tamintsika. Fantatsika ry havana fa Andriamanitra dia mpamindra fo ary mamela ny eloka tsika zanak'olombelona izy satria tiantsika izy. Ary fantatsika koa fa nomboana nanome ny zanany lahy tokana izy nomboana teo amin'ny hazo fijaliana mba hamonjy ny atsika zanak'olombelona. Ny ran'i Jesosy Kristy no efa ato anatintsika ry havana ka tokony ahay saotra itsika, ahay saotra an'Andriamanitra itsika hoe Jehovah amin'ny fomba ahoana no nanomezanao ny zanakao anay satria fantatsika fa tsy hatateraka ny lalàna izay nataon'Andriamanitra hatramin'izay itsika ka nomeny antsika ny zanan'ilay tokana mba hamonjy ny antsika zanak'olombelona. Eny tsy vita ny fisaorana hoe misaotra azy fotsiny tsika fa tokony hoe hibebaka isika sy hanatanteraka ny zavatra rehetra izay nataon'Andriamanitra teo amintsika. Ny fibebahana ry havana ny tokony hoe ho ataontsika alohan'ny fisaorantsika satria raha tsy mibebaka itsika amin'ny fomba ahoana moa no amilany n'Andriamanitra ny eloka izay vitantsika tety ambonin'ity tany ity, na ny eloka ao izany na ny eloka izay vitako izany, ny eloka antsika rehetra. Afaka mamela ny elontsika izy raha ohatra itsika ka hoe manaraka ny sitrapon'Andriamanitra, mibaboka ny
ny zavatra ratsy izay natao hatramin'izay. Tsika ry havana, rehefa hoe eo amin'Andriamanitra zany tsika, dia afaka manaiky izay rehetra teneniny. Satria tsika dia tsy olona tsy mba hoe manana ny fahatanterahana. Tsisy amintsika izany fahatanterahana izany. Ka ny mba hantanteraka atsika dia araky ny voalazako teo hoe miaiky, mibaboka ny heloka izay natao. Ary rehefa mibaboka ny heloka izay natao tsika ry havana dia afaka hoe misaotra. Ary rehefa misaotra an Jehova itsika dia satria izy namindra voto amintsika, ary izy dia Andriamanitra tia, Andriamanitra mpamela heloka, Andriamanitra be fitiavana, ray be fitia, mpanao izao tontolo izao. Izy nahary ny lanitra sy ny tany, ary izy no namboatra sy nanome atsika ny fanahy, nanome atsika ny arena, nanome atsika ny zavatra rehetra izay ilaitsika. Ka nahoana moa itsika ny tsy mba hisaotra? Aoka itsika hisaotra azy lalandava, na amin'ny maraina, na amin'ny atoandro, na amin'ny hariva izany. Jereo nge ry havana ny zazakely rehefa hoe omena bombo izy, na hoe misy zavatra vidiana ho azy, dia mahay misaotra izy. Hoe misaotra ny dada, misaotra ny neny. Dia mba toy izany koa itsika, nomen'Andriamanitra ny fahatsarana, nomen'Andriamanitra tombonandro iainana, nomena izao rivotra iainantsika izao, nomena izao zavatra tontolo eto amin'ny tany hoe izay nandidiny Jehova iainantsika izao. Dia aoka tsika samy ankasitraka sy iaino ny tenin'ny soratra masina, ary aoka itsika anatanteraka ny fitiavan'Andriamanitra atsika. Andao nge jerentsika mbola ao amin'ny salamo ihany koa, fa ao amin'ny salamo toko 2:30, ny 1:1 sy ny 1:2 izany, izay miteny hoe sambatra ny olona izay voavelany helony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy isainy Jehova heloka, ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Jere tsara nge ry havana, sambatra ozy ny olona izay voavelan Jehova heloka, ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Aoka ny fanahintsika mba tsy hisy fitaka. Aoka ny fanahintsika tena hijoro hatrany amin'ny fahamarinana. Amiko ravana zany hoe fanahy tsisy fitaka zany dia mety tsika indraindray ohatra hoe ny satana no manelingelina atsika ne mampisy an'ireny fitaka reny. Ka dia amiko zany fanahy tsisy fitaka zany dia ny mijoro amin'ny fahamarinana foana, ary ny manaraka ny sitrapon'Andriamanitra foana, manao izay zavatra andidiny atsika, ary manaraka ny didy izay tenenin Jesosy Kristy tao amin'ny testameta vaovao. Satria Jesosy Kristy dia natahotra ny ray dia iza izany, ary izy koa dia efa niteny hoe izay manaraka ny sitrapony rainy izay ao an-danitra no sitrany. Ary aoka isika mba hanaraka ny sitrapony ny ray izay ao an-danitra, ny raintsika sy ny rain'i Jesosy Kristy izany, ary tsy hisy fitaka ny fanahintsika. Aoka itsika andeha hatrany amin'ny lala mahitsy, mba tsy ho voahelingelin'ny satana, ary tsy ho voahelingelin'ny fiainana izao tontolo izao. Andeha amin'ny faharatsiana, satria Jesosy anie dia tia atsika, Jesosy miandry atsika. Fatatsika ry havana fa efa akaiky anie izao ny fahatongavan'i Jesosy. Ka raha misy fitaka ny fanahintsika, tsy ho voaray tsika. Ary raha misy fitaka ny fanahintsika, dia tsy ho eo amin'i Jesosy mihitsy tsika, ary tsy mba naman'i Jesosy tsika fa naman'izao tontolo izao. Ka aoka itsika ho naman'i Jesosy fa tsy mba ho naman'izao tontolo izao ry havana. Dia indray nge ho jerentsika ny tenin'Andriamanitra izay voalaza ao amin'ny Isaia. Dia ao amin'ny Isaia
toko fa 7 izany. Mianoa ahy ry nosy ary atongilano ny sofinareo ry firenena lavitra. Jehova efa niantso ahy hatrany ambohoka. Hatry ny fony ao mbola tao an-kibon'ny no efa nankalazay ny anarako. Izany teny izany dia mbola mitohy foana izany havana hoe atongilano ny sofinareo. Dia tokony hitongilana ny sofintsika ry havana, iaino ny tenin'Andriamanitra, iaino izay voalazan'Andriamanitra rehetra, satria amin'ny fomba ahoana moa no tsy hitiavany atsika raha ohatra izitsika ka hoe manatongilana ny sofintsika ka miaino izay rehetra voalaza. Ny zavatra voalazan'Andriamanitra ry havana dia zavatra ato anatin'ity boky ity izay baiboly, tenin'ny soratra masina. Manome atsika koa ry havana Andriamanitra, ohatra hoe ny pastera izany, ny loholona izany hoe hitory ny tenin'Andriamanitra amintsika ary hitory ny fahamarinana amintsika, dia tokony ho henoantsika izany ry havana, satria nomeny atsika ireny olona ireny ho tahaka ny solon'ny tenany izay manambara atsika ny fitiavana, izay manambara amintsika ny fahamarinana sy ny fanetretena ary ny fanarahana dia azy. Ka aoka izany teny izany ry havana hipetraka lalandava sy toetra ao am-pontsika, ary izay teny lazainy ny tenin'ny soratra masina ry havana dia aoka tsy ho esorina ao anatintsika fa hitoetra lalandava ao anatintsika, tsy hisy hitsaingoka ry havana fa hitoetra lalandava ary hiainantsika. Aoka hiainantsika mandrakariva izany teny izany, aoka hiainantsika mandrakariva izany fisaorana izany, aoka hiainantsika mandrakariva ry havana izany fibebahana izany, fa izany ny lalana tokana azahoantsika mandeha amin'ny fanarahana ny Jesosy, mandeha amin'ny fahamarinana, lalana tokana hahatongavantsika ao an-danitra. Ka aoka tsika ry havana samy angilan-tsofina, ka hotahinana izany teny izany ry havana, ka hitondra soa ho antsika rehetra sy fa melombelomana ny aintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Aleloia, dia raina neny Tompo. Amen. Aleloia, 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 aleloia. Tena mahafinaritra, tena voninahitra n'Andriamanitra, makasitraka, tena tsara be ny toriteny. Mino aho fa tena pahery azy nareo dia teny hoe tena makasitraka, fa dia tena mety ny toriteny, tena mahafinaritra ny toriteny. Hotahin'Andriamanitra anie ianao dia mitomboa amin'ny fahasoavana, fa tena izay manokana dia nankatsirony tamin'ny toriteny. Mino fa tsy zaharery, aleloia, fa mahafinaritra dia mahereza, misaotra ary voaray ny hafatra, aleloia. Salamo aho fa 700, aleloia, izay nataon'i Davida, aleloia. Dia za misaotra anareo, nareo le mankasitraka anazy ireny, mampahery azy angereny. Tsika eto dia mila mifampahery, aleloia. Dia mifampahery tsika mba hahatonga an'le inona, hahatonga ny olona mbola androso bebe kokoa. Dia rehefa mampahery azy eo nareo hoe tena mahafinaritra anareo ny toriteny, dia mino fa aninona izany, hanosika azy mbola hanao tsaratsara kokoa, tena hoe hangataka bebe kokoa teny avy amin'Andriamanitra. Fa za manokana aloha efa mba zatra be mitoriteny ihany, fa mahafinaritra izany toriteny izany. Dia tsy andry sady indray izay hitoriana ao aorianao, aleloia. Mandroso tsara nareo toriteny, indrindrindrindra ao aorianan'ny fivadikanana izay ho ataontsika amin'ny faraparan'ity volan'ity, dia matoky aleloia, matoky fa ao aorianan'izany tsika dia tena hoe vao me hitombo bebe kokoa indray, aleloia. Dia mahereza hotahin'Andriamanitra, ranabavy Rolly, aleloia. Salamo aho fa misaotra raha vavo izy ranabavy tombona fa mamany ihany moa io, aleloia. Izy mianaka. Dia
fideranan'Andriamanitra noho ny fahatsarany sy ny famindram-pony. Davida no nanoratra ny salamy fahatelo amby zato. Misaorana Jehovah ary fanahiko ary zay tsy atao anatiko, misaorana ny anarany masina. Efa nisy taontsika nitory an'io teto. Misaorana Jehovah ary fanahiko ary zay rehetra atao anatiko. Alleloia. Ny foko, ny saiko, ny fanahiko, zay rehetra atao anatiko de misaorana ny anarany masina. Misaorana Jehovah ary fanahiko ary aza misy adinoinao ny fitahiny rehetra, zay mamela ny heliko rehetra, manasitra ny aretinao rehetra, zay nanavitra ny anao, sidina ny andava, zay manarina ny famindram-po sy ny fiatrananao, zay mahavoky soa ny vavanao, toy ny an'ny ny fahatandranao mody indray toy ny an'ny voromahery. Jehovah manao fahamarinana sy fitsarana am'izay rehetra ampahoriana. Halleloia. Isaorana an'Andriamanitra. Marina ny tenin'ny anabavintsika teo. Tsy haiko ianao raha ohatra anahy fa niaravana malala ny nanomezana anahan' Jesosy fotsiny. Mety fotsiny zany ho amin'ny olona, mety fotsiny zany amin'ny olona, fa za tena mitovy hevitra amin'ny anabavy Rolly fa na de Jesosy efa nomena antsika zany fotsiny ary de fisaorana mitafotafo mandrakizay tokony hivoaka ty anatin'ny fotsika. Hoe ianao nomena Jesosy be zao nomena anao, raha Kristy sarobidy be zao nomena anao fotsiny. Halleloia. Tsara nge zany ravana malala. Mahita zavatra tsara noho izany ve ianao hoe Jesosy nomena anao io. Halleloia. Ka isan'andro miavao anatinao Jesosy, miavao anatinao Jesosy de inona zavatra mitranga? Ianao ihany koa ao anatin'izany. Halleloia. Ao anatin'izany koa ianao maninona? Makasitraka. Reny zavatra rehetrarehetra azontsika reny, ohatra nahazo tomobily ianao androany, de reny rehetrarehetra reny ampahany kado. Nahazo vady ianao kado, nahazo trano ianao kado, nahazo asa tsara ianao kado, nahazo karama tsara ianao kado. Fa ny tena zavatra ngeza indrindra Jesosy nomena antsika hoe io zany ianao nomenanao Jesosy, mato anao Jesosy. Halleloia. Ivavaka mafy tsika mbola mba afaka kalaza pasika so matsara indray am'ty taona ty. Halleloia. Halleloia. Afaka kalaza pasika. Amen. De hoy ny ten'Andriamanitra hoe, hoy Davida hoe misaorana Jehovah ary fanahiko ary aza misy adinoinao ny fitahiny rehetra. Halleloia. Be de be mihitsy le fitahin'Andriamanitra. De ho an'ny Davida ry havana de zao maro loatra ka tsy tambo isaina ho izy. Ary rehefa ny zavatra maro loatra tsy tambo isaina de tsy maintsy misy adino reo, fa izao ny tsy manadino. Reny zavatra rehetrarehetra reny revana zary avana malala, misy fotoana rehefa tsisy atao iny tsy hoe tsisy atao, na rehefa te ho tafiditra misy fotoana mivavaka de ny zavatra ataoko lelohan'ny ivavahana na ao anaty vavaka de tsy hita fa tsy mieritreritra ny zavatra nataon'Andriamanitra tamiko fotsiny. Misy fotoana tsy mahavavaka koa fa eo mieritreritra fotsiny ndry za zao tamin'ny terinandro ty ejeko vavombelona aminao tsy nitsahatra voakasika Andriamanitra, nanaovan'Andriamanitra soa, nomen'Andriamanitra fahasoavana. Tamin'ny terinandro ty fotsiny de mieritreritra an'izay fotsiny tamin'ny ty androany teo zao mivavaka de mieritreritra an'izay fotsiny de ravoravo tsy teny zavatra be de be fa ao anatin'ny saiko ao ndry Andriamanitra ty za de ndry de matsiaro ianao. De rehefa natsiaro an'iny le tamin'ny terinandro ty de natsiaro ny hatramin'izay de tsaroana. Halleloia. Tsara Andriamanitra. Ary za te teny aminao izao ny tsy anadinonany ireny. Izao ny tsy anadinonany ireny. Halleloia.
Anam-pavy Rolly koa mantsy zao a de anisan'ny anam-pavy filana koa tanisan'ny nampahery anazy teto any samy manana ohatr'izay raha latoto zao a nampahery any anam-pavy iza moa izy io ambonimbony ao full of grace de misy aminareo ihany nampahery any de neny anam-pavy Rolly a filana rakoto mba nampahery anazy fa izao reny rehetrarehetra reny na de ny amin'ny olona nampahery anao io ary de isaora an'Andriamanitra indry misaotra Andriamanitra na reny hitanao reny za misy fotoana maheno hira tsara de misaotra an'Andriamanitra ny amin'le mpihira hoe misaotra Jesosy nomeno olona ohatr'izany mamoaka hira tsara be ohatr'izany za anisan'ny tena voakasiky ny hira ary ny ahako hira io manandanja be amiko mihitsy rehefa mahafampoka an'Andriamanitra tena miaino anaty tontolon'ny hira ara-pilazantsara ary havana malala tena za tena teteny aminao teteny amintsika rehetrarehetra fa lehibe Andriamanitra ary tsy tambo isaina ny zavatra izay nataony teo amin'ny fiainantsika tsy tambo isaina alleloia ingery avako malala tsy voatery tadidinao eo daholo io fa naiza misy anao de aza misy adinao ny fitahiana rehetra ina moa ny dikan'izay ianao rehefa mahatsiaro ny fitahian'Andriamanitra tao taminao de mandrisika anao an'inony zany hitanao reny olona miverin-dalana lasa manota lasa manadino an'Andriamanitra sy ny sisa reny olo reny tsy mahatadidy reny tsy mahatsiaro reny fa ianao ngery aby na raha mahatsiaro ny zavatra ataon'Andriamanitra zany ianao hoe de mitarika inona eo aminao zany mitarika anao tena akatoan'Andriamanitra mitarika anao amaly soa an'Andriamanitra zany hoy ny teny malagasy hoe vahitina ahitana soa aza ho sora menaka hitanao mpanao mpisavy rehefa vavaka eo am'le vady hoe ka mba tanteraka izy de miverina eo am'le vady izy de atao inony ho sorany menaka fa ianao rehefa mahatsiaro an'ireo soa tsisy adinonao fitahiana ataon'Andriamanitra de mahatonga anao an'indro mahatonga anao ho tonga eo atongony foana mahatonga anao ho tonga eo atongony foana za te hampahery anao androany alleloia rehefa hisaotra an'Andriamanitra ianao a de misaora an'Andriamanitra fotsiny amin'ny zavatra rehetra zay nataony teo amin'ny fiainanao indrindrindrindra andininy fahatelo Jesosy zany aloha nomena antsika ary Jesosy ny raisitsika de isika vao vela heloka alleloia andininy fahatelo zay mamela ny heloko rehetra ngeza indrindra amin'izy rehetrarehetra ny fitahiana ngeza indrindra niraisitsika eo amin'Andriamanitra ary zay matetika mbola tsy takatry ny kristianina mahatonga ny kristianina miandry zavatra avy amin'Andriamanitra hoe aiza ny fitahian'Andriamanitra hitanao ianao rehefa azonao zavatra ngeza indrindra teny zavatra rehetrarehetra eo a tsy hoe tsy rarahinao fa tsy de ahoanao zany tsony ary zao fotsiny ao an-tsainao hoe le ngeza indrindra ary nomena anahy ko ny mahatindinika ve tsy omena za rehefa namalala tena teneniko anao tena rehefa ino tsika teneniko hoe namaky commentaire anareo za rehefa mieritreritra fotsiny hoe za navela heloka toy zay tsy possible tsy ho tahian'Andriamanitra fa rehefa voavela heloka fotsiny a de anao taka ny Bartimeo jamba anao taka ny Bartimeo jamba ny ataon'ny Bartimeo jamba de izao alleloia ny ataon'ny Bartimeo jamba de zavatra tsotra ihany alleloia nangataka inona izy nangataka famondrapo aonazy izy Bartimeo efa hainao tsara hainao tsenjery zany a ry Jesosy zanaky Davido mamindra fo amiko aonazy izy ry Jesosy zanaky Davido mamindra fo amiko fa maninona ny amindra fo fa maninona no amindrana fo satria fantatry satria avana malala fantatry Bartimeo fa amin'ny fotoana fotsiny izy a vao vela heloka alleloia de misokatra ny zavatra rehetra nino de sy ty ny loharanom-pitahiana eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao de ny famindrapon'Andriamanitra hoy izy Jesosy alleloia
zay mamela ny elokao rehetra izy jery tenin'Andriamanitra salamo a fa 30 nge jerentsika salamo fa 30 a 9 zany mihitsy ranabavy-linda zao hitako fa re zay sy ranabavy-linda de io iry mihitsy nalefa zany le izy rata raisiko ny raha le raisiko ny raha iny voainy ny fitaratra tômôbila fa re zay menadady efa zany le hira alleloia hira mahafinaritra ny miaina anaty hira sady tany tompo ranabavy-linda fa zay tsika mifankahita de salamo fa 30 nge jerentsika vetivety salamo a fa 30 salamo fa 30 a ka ny andininy fa valonge fa tiako aminao hoy ny ten'Andriamanitra ary izy anavitra ny Israely ho afaka amin'ny elony rehetra ny Israely zany ry havana malala rehefa hoe afaka tamin'ny eloka rehetra de avitra ny anaran'izay ary ianao koa ny zavatra tena tokony tena akasika anao ataitaitra anao betsaka ny olona manenjika an'Andriamanitra amina zavatra zay eritreretiny hoe tsy ho azo ny tsony angeravana teteny aminao fa ny fanasitranany zany tsy mila nenjehanao an'Andriamanitra any isan'andro sitrano aiza Andriamanitra aiza le fanasitranana sitrano aiza le zady zamba zady aiza ianao Jesosy aiza ihany le fitahina izany le fahasoavana sy ny sisa fa io amin'ny fotoana fotsiny ny elokao ny voavela amin'ny fotoana voavela ny elokao misy lehilahy anankiray zay jereko vetivety aminao nge any amin'ny Matthieu 7 fantatritsika tsara ty tantara ty Matthieu 7 andininy fa 7 ihany koa misy lehilahy anankiray voa am'paralysisa Matthieu 7 andininy voalohany nisy lehilahy anankiray narary paralysisa teo fandrena nentin'ny olona teo aminy ary Jesosy noho nahita amin'ny finoana reo de nanao tam'ilay marary ny paralysisa hoe matoki anaka voavela ny elokao mot-clé zany voavela ny elokao zay fotsy matoki ny ilainy olona io inona fitsanganana tsy hoe matoki fa mitsangana amin'ny aretinao anao matoki fa sitrany ianao matoki anaka voavela ny elokao ny dikan'izany nge de zao tsangana de mandehana efa voavela ny elokao ny olona voavela eloka alleloia efa voavela ny elokao dina dikan'izany sitrany ianao ny anaran'izany zay ao mahatonga ny Bartimeo tendry tsy zao zanaka hoe mamindra fo amiko fa tsy mifantatry Bartimeo fa raha olona voavela eloka zany de miratra ny anaran'izany ary tsy vitan'ny Jesosy mijery an'izany olona zany tsy miratra fanontaniana petrako aminao voavela eloka ve ianao io fa ho an'ny Davida io no nalefa ny voalohany aza misy adonona ny fitahina rehetra indrindra voalohany indrindra izay namela ny elokao rehetra voavela ny elokao de hoy Jesosy tamin'ny Bartimeo inona no tianao ataoko aminao satria voavela ny elokao fa reny inona no tianao ataoko aminao ny voalohany nefa ianao mbola tsy vita fihavanana amin'Andriamanitra de mety sitrana kely eo ihany ianao fa mbola voafatotra eo ihany ianao indro ny elokareo alleloia rehefa mamaky baiboly zay taloha raha nampavianitra indrindra tsy mbola nahininina atao mihitsy na mijery mijery toko ary de mihira genex le anao de tsisy nina fantatro fa rehefa iainantsika io de tiatsika ny amin'ny baiboly tiako ny any ten'Andriamanitra tiako de vakiko de iainako de mahaliana de alaliniko alleloia de tongava aminao koa ange zany raha nampavianitra ny riny alleloia de mamela ny elokao rehetra zany hoe ianao zany ny elokao voalohany indrindra aloha ny elokao afaka de zany ianao
natao hoe olona hafa vakisiko farany aminao nge ny isa afatelo amby telopolo andiny faefatra amby roapolo ho ny ten'Andriamanitra ao an-danitra ao ny ao amin'Andriamanitra mialohan'ny andehananao aminy de tsotra aloha ny zavatra ataony aminao isa afatelo amby telopolo andiny faefatra amby roapolo tsy hisy amponinao ilaza hoe marary ny olona rehetra zay mitoetra ao de voavela heloka alleloia ry havana malala ao aziona ao atendrombohatra ziona alleloia ny zavatra hitanao ao amin'ny tontolon'Andriamanitra de reo tsisy mponinao ilaza hoe marary mararirary kely ve moa tsy mba azo atsika gripa kely voan'ny sery kely misy fotoana zao marary ando kely misy fotoana ianao misy mararirary kely fa tiana tenina am'le marary le marary taizana aretina le tsy mahazo hain'ireny mihitsy anao zany mbola ohatr'ireny de miomany ianao fa tsy hoelitsika de anao fivadikanana 3 andro de hoe teo daholo ny aretinao rehetrarehetra fa za tena miteny anareo rehetra taizana aretina mihina-panafody mandramaty reo za miteny anareo ndao ifadianana 3 andro tsika amin'io fa ny mponinao de ilaza hoe tsy hisy am'mponinao ilaza hoe marary ary ny olona rehetra zay mitoetra ao de manino voavela heloka ny olona voavela heloka tsy marary tsy taizana aretina tsy jamba tsy boka alleloia ka zay mazava-dehibe an'io i Davida ry havana voavela heloka de ampy anazy zany tsy naninona ozy Davida na mbola tsy voahositra tsy maninona koa raha enjehan'ny Saoly tsy maninona zay eo fa zao fotsiny za azoko ny fitahina lehibe indrindra voavela heloka alleloia alleloia soran'Andriamanitra isika izay manasitrana ny aretinao rehetra alleloia any amin'ny Exodus any misy ten'Andriamanitra Exodus 5:12 Andriamanitra rehefa niteny tamitsika fa anasitrana aretintsika de zao ny teneniny ho ny ten'Andriamanitra amin'ny Exodus 5:12 andininy fa Exodus 5:12 andininy fa 4 ka hoy izy Andriamanitra zany raha zo ty hain'ny feon'i Jehovah Andriamanitra ianao ka anao zay mahitsy ao masony sy hain'ny lalàny ary hitandrina ny didin-drehetra de tsisy ataoko aminao reny aretina rehetra reny izay nataoko tamin'ny Egyptianina fa zany Jehovah izay mahasitrana anao zany hoe ary aretina zany mpahazony olona io ary mahazony Egyptianina io fa Davida ny teny fa ny azy isaoriny an'Andriamanitra reny satria zao ny aretiny rehetra tsisy hoe inony ty aretiny ty tsika hoa rehefa marary tsika rehefa hoentinao am' Jesosy tsy mila manontany anao zany inona marina mo ty aretiny ty le ohatriny ahoana misy ty sao de mba tsy haiko ary ty fa mitovy ninonina aretina etitsika ao am' Jesosy alleloia alleloia za ohatra ny anabavy mihitsy rehefa mijery taloha genex leno de zany de autonomia alleloia alleloia zay manasitrana ny aretinao rehetra salama fafito amby efapolo amby zato misy an'izay teny zay mahafinaritra be salama fafito amby efapolo amby zato atiny fahatelo ho ny ten'Andriamanitra mahasitrana ry Andriamanitra rehefa manasitrana tsy ny aretinao etiana ivelany any ay marary ny oditry na marary ny nifiko na marary ny andohako fa ho ny ten'Andriamanitra salama fafito amby efapolo amby zato andininy fahatelo mahasitrana ny fotorotoro izy sy mamemiferiny na fotorotoro aza dinonao fa narary fo ianao taloha naratra fo ianao taloha fa mifezin'Andriamanitra atao ny fery anaty rehetrarehetra alleloia ka sian' Jesosy fotsiny de sitrana ny fonao ianao le voadona lava taloha sy ny sisa tsy ny vatana ihany ozy Davida aza misy adinono zany rahalahy fa na ny vatanao alleloia nahatra ny anatinao saotra Jesosy aza misy adinona ny fitahiny rehetra fitahin'Andriamanitra zany ry havana malala ny olona mieritreritra aiza ihany ny fitahina fa ianao io zao inona ny fandraisanao an'io mahita olona sy tsika ny olona tsika reto tsy mahatsapa mihitsy hoe sambatra be tsika raha tsy mahita kely an'ireny olona any amin'ny hôpitaly am'izao fotoana zao de tsy tsapanao mihitsy tsy afaka isotran'Andriamanitra isotran'Andriamanitra fa tena haitsika olona tena tahin'Andriamanitra mahita olona ianao vezivezany amin'ny hôpitaly misy olona ao amin'ny hôpitaly eo miady amin'ny fahafatesana eo ny atsapana hoe orineny adinontsika ny sotran'Andriamanitra fantahin'Andriamanitra be tsika androany za de teny aminao androany alleloia
fidina lafo zany fahasalamana zany saingy tsy tadidiny olona satria tsy en espèce tsika matetika ny kristianina isotra an'Andriamanitra izy rehefa misy zavatra boloka vola misy areny le mizary reny mizary eto amin'ny Facebook atao tape amainina de tonga aminao de sarina vola be de ny fanaovanao sitrapon'Andriamanitra ny tonga ny eo aminao fa tsy fitapenao amainina amin'io ary io raha io ny azakazahanao maraitsy hariva tsy hitanao io fakatsao aloha ny fanjakako sy ny fahamarina ka ndany rehefa hiazakazaka maraitsy hariva hiazaka zao maraitsy hariva Andriamanitra zany avana fahavolombelona zany e za tena teneniko anao fa za revana malala zany tsy mirotoroto sy mitotototo zany ary avana amin'ny fiainana tena teneniko anao zany mandeha milamimeniny ana mety io alleloia sy tsy mety io a sy andeha hanompo an'Andriamanitra alleloia asa zany ajanontsika zany rehefa manadalantsika revana malala fa zao ny asan'Andriamanitra ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra halleloia ataovy amin'le tena izy izay manavitra ny ainao tsy ho afaka andavaka tsy hidina ny andavaka ozy ny tenin'Andriamanitra izay manavitra ny ainao tsy hidina ny andavaka halleloia izy ary avana be deabe Davidy fotsiny nge de efa impiry ny ainy nefa naveran'Andriamanitra tsy hidina tany andavaka ry avana malala e halleloia tsy mila tsy tokony adinono zany halleloia hoy ty salamo faefatra amby telopolo andimy faharoa amby roapolo fa Jehovah manavitra ny fanahy mpanompony ka tsy misy hoelohana zay rehetra mialoka aminy ny fanahinao io nge ry havana malalaka ny velomin'Andriamanitra neny Davida impiry efa saiky maty impiry ny fanahin'ny Davida ry havana navotan'Andriamanitra zay manavitra ny ainao tsy hidina ny andavaka impiry saiky maty misy fotoana Davida efa tena le voainga antsika ny teny e afa iza ny famonjenana am'izao sy Davida ka zavatra efa voadidina ny Saoly sy ny miaramila e efa tenda ny haiko sy Davida efa mivany taolako efa hitanao tsy mahavita n'iny efa pahirezina sisa dobodoboka amin'ny fo fa manino ianao e na matahotra rahalahy tena maty tsika e hoy Andriamanitra izy avotako ny ainao e tsy midina ny andavaka ianao e aro Davida tsy ho adinoko reny mandrakizay reny ny fitahiny reny amin'ny Davida ry havana malala ambony indrindra amin'ny fitahina ny ainao velona misy fotoany Davida efa tena hoe eo zany Davida tafatotona tany amin'ny tanin'ny Filistina re Davida fa tonga de ozy ny olona tsy ty ve le hitanao tsy ve le namona ny Goliata ozy ny olona saiky maty Davida saiky maty mbola men'Andriamanitra hevitra ndray manaovaka talatala haingana tamina erikarako oay rodiny mario sady masiny de natsiony tsiroroka ny vavany ohatran'le olona talatala reny avay zany fanavotana aiza nahitany Davida zany notoloran'Andriamanitra saina notoloran'Andriamanitra saina manaovaka talatala nanaoko talatala mbola ao anaty baiboly zany mbola toriko aminao zany rehefa niarina any nanoratsoratra teo am'le lavavady zany manoratsoratra talatala nahoana ny zanako novonony tadinareo zany isany zany tena Madagasikara misy azany daholo nirindrina taloha nareo zay teraka tanterina tsy nahitany zany fa zay nahita zany misy an'izay soratra nahoana ny zanako novonoina nahoana ny assurance ny ohatry zao tadidinareo efa namody nanao andreny Davida tozony hoe le mpanjaka samonina nitondranareo olona dala fa alefaso mandeha anio fa efa olona dala fisy tsy adala ary tsy adinony reny tolotsain'Andriamanitra tsy adinony ahoana ny adinoana zany ny ainao efa nikany latsaka ny andavaka fa nefa nareovan'Andriamanitra ianao izay manarona ny famindram-po sy fiantrananao impiry namindrana fo impiry ny antrany tsisy ninona hoaniny Davida ho any reraka fa mofo aseho eo amin'ny tempoly zay tsy azo Davida hoaniny mety ozy ny olona zavatra kely zany zava-dehibe zany mofo aseho mofo masina nasena ny hoaniny Davida satria tsy nisy ny hoaniny izy fa namindrana fo ary niatrana foana tsy mbola nisy fotoana tsy nahita tafo ny alofa ny Davida io raha avy ny orana nentin'Andriamanitra anaty aram-bato any anaty zo ihany anaty rehetrarehetra
ry havana malalo za teteny aminao tsy tokony atinoinao zany davida tsy nanadino izay mahavoky so ny vavanao voaigny antsika nytory fa isika de rehefa hitanao rehefa nyzanatsika le mbola kely iny de omena sakafo ambava io de sy nahirahira kely mihitsy manao kidaladala kely hoe dada rehefa manome sakafo le zaza nahiraineny mira mahafinaritra be eo de omena miadana mihitsy le sakafo de le atao am'le vava de le tady latsaka ty le izy de le sokirina kely am'le sotro de ao moa zanazanakay de rotsirotsina sady mihina sakafo voainga antsika notrreny mitory an'izay asany ataontsika ohatra fotsiny vavantsika de Andriamanitra manisy ny sakafo hovokisany soa halleloia Andriamanitra mahavoky soa ny vavantsika ny zavatra omen'Andriamanitra atsika avy amin'ny tanan'Andriamanitra de soa avokoa ry havana malala za de teny aminao androany tsy tokony hisy hoadin'olo reny ary tia atsika Andriamanitra ary davida tsy nanadino an'ireny halleloia tsy nisy adinony reny hoy ten'Andriamanitra hoe io hoe avoky soa ny vavanao io mantsy a misy roa kely de raha mamaky any am'le roa kely tsika de misy teny manao hoe ny fanahinao na ny fahanteranao ny fahasoavana ianao zany vokisan'Andriamanitra ny soa na ny vatanao na ny fanahinao na ny fahanteranao tsisy hoe tsy niasa tsara ianao ny tanora ratsy fiarika maninona sy ny sisa fa rehefa tomponao fotsiny Andriamanitra na tsy nanao reo tsy manana retraite ary ianao hovokisan'Andriamanitra soa ny vavanao ary ozy davida tsy adiniko zany mandrakizay halleloia aza misy adinona fa fitahina daholo zany halleloia ny fahatanoranao mody ndre toy ny voromahery na hoe fahatanoranao ho toy ny voromahery Isaia 50 aitsika tsy enjery kosa zany Isaia 50:1-3 fa izay miandry an' Jehovah kosa de androso hery kosa elatra ny akarany tahaka ny voromahery hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra andeha izy nefa tsy ho reraka zany Eli zany efa antitra 70 taona mbola miazakazaka ravana malala teny aminao androany nandeha tamin'ny soavaly sy kalesy aba-panjaka fa nysongonany Eli izy mandeha tongotra midina sikina ny lambany Usain Bolt ary mbola resiny iny Bolt iny mbola resiny Eli raha azakazaka fa soavaly mandeha kalesy aza nysongonany Eli zay efa antida fa satria napodin'Andriamanitra toy ny voromahery indray ny fahatanorany fitahiny zany ry havana malala halleloia zany ny atao hoe fitahin'Andriamanitra ary de niraisiny zany misy ten'Andriamanitra zay nitenen'ny anabavintsika teo Isaia 7:7 mahafinaritra be tany io teny io azafady mianoary nosy sy ary atongolalina sofinareo ny firenena lavitra Jehovah ny antso ahatra ny amboaka hatry ny fony mbola tao akiboneny nefa nankalazana ny anarako halleloia ianao io ianao mbola hatrambola kely de afantatr'Andriamanitra ianao fa ho avy eto androany minoany zany ianao za taloha nieritreritry hoe zany ve de tena mitombona fa hatramin'ny zavatra kely indrindra eo amin'ny fiainantsika ry havana malala nalahatr'Andriamanitra daholo ny fiainanao io nalahatr'Andriamanitra natambatambatr'Andriamanitra ny minitra ny segondra ny tranga rehetrarehetra teo am'seho amin'ny fiainanao hatrany amboaka ianao de fahita mety ianao tratran'ny olana io hoy zany hoe inona ary ty olana ty efa vitan'Andriamanitra io ary io natonga anao hitady an'Andriamanitra za efa nyteneko anao foana natonga nahako tratran'ny trosa be le nyteneko anao reny de nisy olona ny soloky nanozona an'izany olona zany taloha satria hoy azy reny namodika ny fiainako efa nyteneko anao tato fa teneko anao tao anaty fandarana fa raha tsy ny olona iny atsy ohatr'izao ny tena marina Andriamanitra ny nandahatra n'izao rehetrarehetra zao
teo amin'ny fiainana izay iaina koa jesosy ozy izy anabavy nisy hoe sambatra ny olona zay voavelany sy voasarina ny fahotany sambatra ny olona zay tsy isahany Jehova eloka ary tsy misy fitaka ny fanahany halleloia ataovy zay azo tonga anao sambatra bebe ny olona mitaky ahoana ny fomba atao ahasambatra misy ary olona vita manome hoe atsoty te ho sambatra ve anao atsoty numéro ty ataovy izy tonga anao voavela eloka de voasarina ny fahotanao zany ny olona atao hoe sambatra miaraka amin'Andriamanitra ny fahatandranao mody indray toy ny voromahery halleloia ny olona rehefa vavaka ianao hoe raha mandinika ty anao ny olona rehefa feno voninahitra Andriamanitra arakaraky ny hoe mampandroso taona azy ry havana ohatra mahafinaritra mijery anazy ny olona ndray rehefa tena tsy misy voninahitra Andriamanitra mbola tarora kely de fa za misy olona zay niara-ny asa tamiko taloha 20 taona ry havana malala fa tena ohatrandreny olona efa 70 taona tena eveko mandainga ho 20 taona aho izy izy ary ianao izy izy za hoe 7 tena za ndreny every fa mbola kely koa antiako lazaina anao de zao fitahina daholo ny anaran'ireo raha misy manontany hoe tahin'Andriamanitra de ireo rehetrarehetra tenenanao reo Jehova manao fahamarinana sy fitsarana ho azy rehetra apahoriana fitahina ihany koa zany ianao apahoriana nefa ianao mitsahatra satria Andriamanitra ny manome fitsarana fa tsy ny fahavalinao maherezy ianao tokoa Andriamanitra saora azy aza misy adonona ny fitahina rehetra zay nataony amin'ny fiainanao rehetrarehetra za miny fa manomboka androany ianao de manomboka hitadidy azonao to mihitsy soraty amin'ny taratasy rehefa mba misy fa halleloia fa soavan'Andriamanitra hitanao teo amin'ny fiainanao soraty amin'ny taratasy foany reny ho tsarovanao rehefa niarina za manana agenda ny fiainako misy fotoana mijery andreny 5 taona lasa na 4 taona lasa de voakasika indry ty zavatra nataonao Andriamanitra misy fotoana mandalo ady de mamaky andreny de indry ny fomba namoahanao tamin'ity ady ty kosa Andriamanitra ny avaka mihitsy de tsisy afa-tsy indry ny fiainany indry Jesosy indry misaotra de inona moa fa tsy de tsotra hoe aza misy atonona ny fitandrena misaora ny Jehova fanahiko zay rehetra tonatiko misaora ny anarany masina isaory azy ny zavatra rehetra azosika anao taka ny zazakely le nitenenina Rolly teo mena bonbon de rehefa mena bonbon tsika de ny zaza de misaotra hatramy zavatra kely de tsika iverina ohatran'ireny misaora an'Andriamanitra ianao misy zavatra indrasanao ngamba amin'Andriamanitra de ianao iandry an'io fotoana io vao isaotra azy fa dana aloha misaotra am'izay fahazonao betsika ny fahazonao tsy nisaoranao an'Andriamanitra de fitaolon'ny devoiranao do isaotra an'Andriamanitra tsy manino mihitsy anao mitadidy an'le 10 taona lasa ary tsy maninona zany Andriamanitra tsy leo ny fisaoranao zany de voninahitra ny eo an'Andriamanitra rehetra ihany misaorana Jehova raha fanahiko ary zay rehetra tonato de misaorana Andriamasina misaorana Jehova raha fanahiko ary aza misy adononao fitahiany rehetra zay mamela ny heliko rehetra manisirana ny aretinao rehetra zay manavitra ny anao tsidina ny andavaka zay manarina ny famindram-po sy ny fiantrananao izay mahavoky soa ny vavanao ny fahatandranao mody ny rety ny voromahery Jehova manao fahamarinana sy fitsarana ho azy rehetra apahoriana voninahitra ny eo an'Andriamanitra rehetra ihany misaotra anao nahatrany hatramin'ny farany ianao antiry ty tsika de hivavaka tsika rehefa avy eo mahereza daholo tsika halleloia Andriamanitra magaga halleluia voninahitra an'Andriamanitra tsika ravana malala manjakainao Andriamanitra halleluia
sandra misy ny tananao anatin'izany izy zany. You are the Lord, that is your name. Andriamanitra ny anaranao e. Zany ny anaranao. Halleluja. And forever you will be. Mandrakizay Andriamanitra engenao e. Halleluja. Miracle worker. Piasa amin'ny fahagagana. Wonder working God. Andriamanitra miasa amin'ny fomba tsy takatry ny sainao raha e. You never Andriamanitra tsy miova. you're the greatest. Andriamanitra tanteraka ary manao zava-mahagaga lehibe. Halleluja. We glorify your name. Adonai. Sote. You reign. Halleluja. And forever you will be our God, Yahweh. We bow to worship you. You're the wonders, Yahweh. We glorify your name, Adonai. You reign, and forever you will be our God, Yahweh. We bow to worship you. Who is there like unto you? Iza no mitovy aminao Andriamanitra. Halleluja. Lord, at your presence mountains move. Na ny tendrombohitra azafindra anao e. Halleluja. The sea saw you and fled. So the wolves driven. Na ny ranomasina misokatra na ny Jordana mijanona toy ny atotan-javatra. Tsy miova ianao. Omaly androany. You do not Manao zavatra tsara foana ianao. Sote. Halleluja. we glorify your name, Adonai. You reign, and forever you will be our God, Yahweh. We bow to worship you, Lord of wonders, Yahweh. We glorify your name, Adonai. You reign, and forever you will be our God, Yahweh. We bow to worship you, Adonai. You reign, and forever you will be our God, Yahweh. Jesus, we bow to worship you, Adonai. You reign, yeah. Forever you will be our God, Yahweh. We bow to worship you, Adonai. That's who you are, nobody like you. You will be our God, Yahweh. We bow to worship you. Hallelujah. Mama, no kokosi, jana na kokoro. Hallelujah. Sote Jesus. Somebody raise your voice and bless him. Give him praise. God of wonders. Raise your voice and bless him. It's worthy of our praise. Adonai. Oceana no Botina. Hallelujah. Our God. Yahweh. We bow to worship. Lift your voice and bless him. Worship him. We worship him, Jesus. Now go to the enemy. If not the Andramo, somebody worship him. We give you all the praise. We give you all the glory. Your glory be to you. Like a wall of currency. Hallelujah.
tsika ny amin'izany toriteny zany androany dia samy miteny mihitsika hoe Jesosy a tena eo amin'ny fiainako Andriamanitra, tena tsy hanadino nisaotra anao a. Halleloia. Na rovina na rovina raha mbola verinainako. Halleloia. Tsy misy adinotsika ravana malala ny fitahina rehetra izay nataon'Andriamanitra. Ary za teteny aminao fa amin'ny fotoana tsy misy adinonao ny fitahiny rehetra dia mandrisika an'Andriamanitra koa zany mbola anao mihoatra. Halleloia. Ary za mino fa mbola teanao mihoatra eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Fa Andriamanitra mila asianao. Halleloia. Mila tsika asianao. Tsy manadino fa na ny fonao na ny sainao na ny fanahinao. Halleloia. Deo ka tsy ary foana, tsy ary foana, tsy ary foana. Halleloia. Tianao Jesosy ary fifaliana ho azy manao zava-mahafinaritra ho anao. Aza dinonao zany. Fifaliana ho an'Andriamanitra manao zava-mahafinaritra ho anao eo amin'ny fiainanao. Tiany mahitanao faly, tiany mahitanao sambatra, ary tsy mikatsaka afa-tsy zany izy isan'andro. Ary raha miteny izy hoe tandremo ny didiko dia mbola mikatsaka zany koa izy mba hahatonga atsika. Halleloia. Anana fiainana, dia fiainana tena be dia be, fiainana mahafinaritra, fiainana mahatehonina, fiainana mahatehoti. Halleloia. Manomboka androany a, isan'andro ianao a, mahatsiarovana zany hoe Andriamanitra ho tsarovako indray androany, fa misy fahasoavanao ny raisiko, misy fitahinao. Tsy ho vitako ray andro Andriamanitra nitadidy an'izany, fa isan'andro ahatsiaro amin'izany foana. Halleloia. Isan'andro ahatsiaro amin'izany foana. Misaotra raha io. Misaotra anao Jesosy tamin'ity fotoana androany ity. Misaotra anao zany amin'ny toriteny. Misaotra anao Jesosy satria ianao no nitantana anay, ianao no niaro anay, ary tsy voatanisanay raha ny fitahiana izay nataonao teo amin'ny fiainanay. Tsy voatanisanay Andriamanitra, fa isan'andro zay anokana fotoana mba hatsiarovanay foana n'izany hoe ty izay dia efa nitahinao, ty izay dia efa navelanao ny fahotanay, ty izay dia efa nisaromanao ny fahotanay. Tsy nisy nitsarovanao intsony, navelanao ny elokay rehetra, nisatranao ny aretinay rehetra, impiriseka maty zay navotanao ny ainay tsy latsaka andavaka. Omenao famindram-po zao izay niantrahanao zay. Ny vavanay tena renay mihitsy fa tena voky fahasoavana, voky soa avy aminao. Ary na ny fahatanranay ary dia renay mihitsy Andriamanitra, fa tsy mereraka akory zay, me salamo zay, me mahazo ainy zay, me mahazo hery zay. Misaotra Andriamanitra, misaotra Jehovah Andriamanitra, ianao reriny nanao anay an'izany. Ary misaotra ny amin'ny Jesosy zanakao, mikatao ngeza indrindra azonay nantenaina, ary lehibe indrindra efa nomenanay. Inona ny ahatonga anay azakazaka hitahitaina Andriamanitra ny amin'ny zavatra hafa, nefa Jesosy aza nomenao anay. Ary zay tsy misalasala ny amin'ny fitiavanao anay, satria ny kado ambony indrindra, ny lehibe indrindra tena tianao aza nafonao anay. Zanakao lahatokana, fantatray ny fitiavanao anay Jesosy, ny rahanao mihitsy nalatsakao, ny ainao mihitsy nafonao anay. Ianao le mpiandro tsara. Halleloia. Ianao le mpiandro tsara. Misaotra Jehovah Andriamanitra. Tsy hitanay nisaorana anao fa zay mideranao zay. Manome voninahitra anao foana. Ary isan'andro dia tsy hitsahatra izahay, fa ny hetsika rehetra ataonay dia ho ataonay amin'ny fonay feno fitiavananao, ary tsy arovanay fefanomenao fahasoavana zay. Ary tsy misy adinonay ny fitaniana rehetra. Ary profon'izany Andriamanitra, tsy voatery ny vavanay ny hitendry, fa na ny fihetsika ataonay, ny zavatra rehetra ataonay Andriamanitra. Zay androany tsy hoe manompo anao mba te ho tahinao fotsiny, fa misaotra anao nomenao an'izao fahasoavana izao, ary manao ny asanao mandra-pahafatinay zahay, satria Andriamanitra efa manonotra sisa izay. Misaotra ny amin'ireo mbola omenao, fa efa ningeza indrindra nomenao anay. Misaotra Jesosy. Tehirizo zahay,
tery izay anararoatra n'izany hoe efa voavelany elokay manana fifandraisana aminao zay tokony ho any an-danitra izay sotra petsaka Jesosy dia la nihaja ny sotra sy ny voninahitra ho anao ary ny devosi satana dia afarotra amranao tsy afaka hitsaingoka na dia litera ray ary tamin'izay nafafy teto fa hamoa avy zato eny any am-pon'ny olona tsirairay avy dia hamokatra hitondra fahasoavanao anay sotra petsaka Jesosy ny devosi satana tsy mahazo mitsaingoka na dia litera ray tamin'izay nitorina teto ary ho voninahitry ny anaranao misaotra Jesosy eo halleluia amen ivavaka ho an'ny firenena ny navavitsika Marizo avy any New York amin'izao fotoan'izao ampandrosoantsika izy tainy tompo raha navavy Marizo tahiny tompo pasteur dia tahiny tompo tsika mpanaraka an'izao mpandaharana izao hiara ivavaka tsika dia mbola misaotra mideranao zay ry Jehovah-Andriamanitra rainay tsara indrindra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo ianao makasitraka indrindra Andriamanitra ny amin'izany teninao izay nizarana tamin'ity fotoana androany ity Jehovah-Andriamanitra raha ny fitahiana izay nomenao anay tokoa Andriamanitra tsy hainay ny angina tsy hainay ny tsy hisaotra Andriamanitra ny famelan-keloka ny famonjenao Jesosy Kristy teo ambony hazo fijaliana izay nato izao amin'ny fiainanay androany alleluia mideranao zay misaotra anao zay satria Andriamanitra tsara tokoa ianao mendrika noderaina ianao mendrika apetraka amin'ny toerana ambony indrindra ianao satria tena lehibe tokoa ny fitiavanao ny famindraponao ny fitahianao ny famelan-keloka avy aminao ianao le mahavokisoa ny vavanay sy ny fiainanay rehetra Andriamanitra alleluia dia rainay ianao menay voninahitra ianao anatin'izao fotoana izao satria tena fahasoavana lehibe tokoa Andriamanitra ny raisinay taminao ianao le Andriamanitra tena hoe mampody ny fahatanoranay ho tahaka ny voromahery indray arak'izany teninao zany Jehovah-Andriamanitra misaotra aminao zay mideranao zay manome voninahitra anao zay satria tsara loatra ianao Andriamanitra iza moa zay Jesosy nomenao famelan-keloka Andriamanitra alleluia dia rainay ianao satria mpanisoa zao fiainanay zao izay tsirairay avy reto rehefa nofidinao rehefa nanaiky anao nakatony teninao dia notahinao nomenao anay izay rehetra iriny fonay Andriamanitra satria tsara loatra ianao Andriamanitra mahagagana ianao Andriamanitra ambony ny zavatra rehetra ny ianao Andriamanitra tsy zavatra tsy hainao atao alleluia dia rainay mandrakizay ianao ny amin'izany fahasoavana lehibe nataonao tamin'ny fiainanay zany tsy ho hainay adinoina isanandro zany fitahiana zany Andriamanitra zany fierovana isanandro zany Jehovah-Andriamanitra na mivoaka na miditra n'izao tokantranonay izao dia fantatray fa manaraka anay zany famindrapo fahasoavana fitahiana alleluia dia rainay ianao fa tsara indrindra dia rainay ianao fa mendrika indrindra alleluia misaotra anao zay rainay tsara indrindra makasitraka tamin'ny fahatanterahany fotoana rehetra teto alleluia misaotra anao zay Jehovah-Andriamanitra fa tsara loatra ianao ary androany zay mivavaka mametraka eo pelantananao ny firenenay Jehovah-Andriamanitra fantatrao tsisy miafina aminao zany firenena izany tompo mifony eto anatrehanao zay ny amin'ny tsy fahamendrehana Jesosy amin'izany firenena izany ny faharatsiana maro ny halatra ny tsy fandripahalemana ny afetifetsena zavatra maro fahavetavetana Andriamanitra tsy mendrika eo anatrehanao zany fa androany zay tsirairay avy reto mifony eto anatrehanao rainay tsara indrindra mamindra fo amin'ny firenenay mamindra fo amin'ny havanay mamindra fo amin'izay rehetra momba anay Jesosy any amin'izany firenenay izany tompo malalo mivavaka izay androany mba ho kasihan'ny fanamasinao mba ho kasihan'ny herinao zany firenena izany Jehovah-Andriamanitra amin'izao ora itenenanay izao Jesosy fa mahantra loatra mba ho isan'ny firenena amindrana fo zany Madagasikara zany Jehovah-Andriamanitra mba ho isan'ny firenena voavela eloko zany firenena izany Jehovah-Andriamanitra italahona eo amin'izao fotoana izao Jesosy satria fantatray fa manatrika eto ianao eto ny herinao sy ny voninahitra ao amin'izao fotoana izao ary efa notahinao sy novidinao manokana izao fandaharana izao Jehovah-Andriamanitra anehoana ho voninahitra ao satria Andriamanitra velona eto amin'ity fandaharana ity ianao alleluia misandrata Jehovah-Andriamanitra amin'ny firenenay jereo manokana Jesosy fangiho amin'ny fananao masina tompo malala
ninona zavatra tsy araky ny sitraponao any. Jesosy eo matoky fa tsisy tsy hainao atao Andriamanitra satria Andriamanitra ny nofo rehetra ianao. Moa izy zava-magaga tsy hainao va amin'izany firenena izany. Raha kofo ny famindram-ponao sy ny herinao sy ny voninahitra ao magaga tompo malalo izany firenena malagasy izany. Mba hisehony voninahitra ao Jehovah Andriamanitra mba ho voavela heloka mandrakizay izany firenena izany tompo malalo. Dia misaotra anao izay ary mametraka am-pelatananao ny tsirairay avy izay niainao izany teny izany mba tsy hanadino ny fitahianao rehetra. Mba ho isan'ny voavela heloka tompo Andriamanitra ny tsirairay avy izay nanaraka teto amin'ny tao anatin'ity fotoana androany ity. Tsy ho fotoana verimaina ihany fa ny fanahinao masina ny ampitoetra izany teny izany ka hideran'Andriamanitra isan'andro isan'andro izay rehetra nasinosoa na dia ny amin'ny rana latsaky Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana izay namonjena nanafahana anay tamin'ny gadra-pahotanay tsirairay avy reto Andriamanitra. Matoky fa ny fanahinao masina amin'izao fotoana izao hikasika ny olona hanova toe-pon'ny olona fa lehibe loatra ny fitiavanao, lehibe loatra ny famindram-ponao izay tsy takatry ny saina eritreretina. Aleloia. Misaotra Jesosy malala raha hisaraka eto izay tsirairay avy reto dia ny anjelinao any toby manodidina anay tsirairay avy ireo amin'ny toerana izay misy anay tsirairay avy any. Omba anay tsirairay avy ianao, hitany momba anay tsirairay avy ianao, avoky soa ny vavany tsirairay avy ianao araky ny teninao izay nambaranao teo ary mela ny heliko ny tsirairay avy ianao. Aleloia. Dia raina mandrakizay ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy no anaovako izany vavaka izany. Amen. Aleloia. Misaotra betsaka. Misaotra raha nabavy maro izao amin'izany vavaka rehatra tsara izany tena makasitraka. Aleloia. Dia tapitra tokoa ny fiarahantsika. Ny fiarahantsika moa tapitra fa ny eto amin'ny fandarana fa ny fiarahantsika tsy tapitra. Afaka mbola miaraka foana tsika raha ohatra hoe miditra ao amin'ny site web any Ankilady ianao dia afaka miheno onjapeo www.andramokaizao.com dia afaka miheno ny onjapeo Ankilady isika tsirairay avy izay mandeha andro aman'alina 7 andro anatin'ny 7 andro. Misy totentsaka ny adiny 3 amin'ny 7 amin'ny 7 amin'ny folo maraina. Raha bitsa amin'ny folo maraina dia verinao indray izao fandarana izao raha tsy nahinao hatramin'ny voalohany ianao dia misy toteny koa amin'ny 7 amin'ny 7 amin'ny folo alina. Ny hira moa manginy fotsiny alahatra mampiononao na ny hira malagasy na frantsay na anglisy ara-pilazany tsara zato isan-jato dia samita ain'Andriamanitra raha mbola tsy tonga amin'ny rahalanitra Jesosy dia rapitsika dia eo neto indray rapiso tahaka izao. Rapitsika amin'ny fitora dia anaraka ny fandarana izay atao mampionona ny misandrata dia misivora mahery miaraka amiko ety any isika rehetrarehetra. Dia samita ain'Andriamanitra rapitso misy fandarana farany dia amin'ny sabata alina tsy misy fa amin'ny lahady rentsika vao mionaka dia arontsika ny rapitso. Samita ain'Andriamanitra misaotra ny Rahalaatojo vavaka fanombohana ranabavy Rolly ny vavaka ny toriteny ary Marizao ny tamin'ny vavaka firenena. Dia samita ain'Andriamanitra dia misaotra anao koa nahatrany hatramin'ny farany voninahitry ho an'Andriamanitra rery ihany. Aleloia. Amen. Mahereza daholo tsika rehetrarehetra.